aza mihafahafinareo a reo ny banque mondiale dia afaka manatona any fa indrindra nisy taminareo efa natsona tany amin'ny ministera tamin'ny fotoanany fampidiniantsika dia aza mihafahafa zay solotenany vehivavy na solotenany tanora na solotenanareo le mponina ny commune ny fokon'olona manatona any amin'ny ministera fa ireto ekipe reto dia efa mandray noty ary azonareo atonona rehefa sendra tonga any amin'ny ministera nareo a dia aza mihafahafa ihany manontany sao dia mba azony ministra raisina vetivety eo na dia ifakahita-tava fotsiny aza voatsanga zao rao ao amin'ny commune zao dia niverinay fa santatra ambavarano ihany ho amin'ny tetikasa tanterahana aty amin'ny commune Ianarivy zao fa ny Maletsabe mbola ho avy raha tsy laza mahakasika indrindra ny fanamboarana lalana zay vovoafetra ao dia fanamboarana ihany koa fitondrana ihany koa jirony jirama zay efa voalahatra any ihany koa nianany andianany dia indrindrindrindra reo tetikasa madinika. Il y a toujours des différences, mais ce qui rend une famille plus forte, c'est qu'elle puisse trouver des moyens d'accord, même dans des moments de désaccord. Et c'est ce que vous avez prouvé dans cette commune. Mais ce que la Banque mondiale a fait, c'est d'être un facteur qui permet au développement endogène de se passer, de permettre à des communautés comme la vôtre de réaliser la chose qui va vous amener un peu plus loin. C'est pour ça qu'on est ici. Grâce à votre engagement, nous partons sur une ère nouvelle à l'EFA. Toutes les personnes affectées par ce projet soient faites. C'est une promesse qu'on a eue de la part du ministre. Je sais qu'il va passer son décret demain et j'espère que la prochaine fois que je viendrai ici, tout le monde aura été payé et ce n'est qu'à cette condition qu'on démarrera les travaux sur le site.